Fa ndray ny tenako miroso ao anatin'ny tokantranonao amin'ity anio mahafinaritra zay anaranao ny fandaharana amin'ny fahitalavitra izao. Ho anareo zay mpiain'ny onjam-peo ihany koa dia miaraba ihany koa ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'izay mpanaraka ny tambazotra serasera tsy adino manova partage ary tageo ny namana mba samy ahita an'izao fampianarana mahafinaritra izao zay ahatonga ny fiainanao hiova ny amin'ny tsaratsara kokoa ihany koa. Anio andao tsika tonga dia hivavaka avy hatrany satria mbola maromaro ny programantsika, mbola hisy témoignage fijoroana vavolombelona horenesinao vity ty afatra ty zay indoko tanteraka fa hitondra fampaherezana ho anao koa zany fijoroana vavolombelona zany dia mangataka aminao mifantoa atso daholo ny fianakaviana rehetra mba samy vory lanina manoloana ny fahitalavitra na ny finday anao na ny onjam-peo fa andray ny afatra avy amin'Andriamanitra indray isika. Dia tsika sanao hivavaka avy hatrany ary amin'ny voninahitra le Andriamanitra raitsy to. Misaotra anao zay Andriamanitra rany masina tsara indrindra ny amin'izao fotoana sarobidy zay nomenao anay izao. Misaotra anao zay fa anio dia noho ny fahasoavanao dia afaka mbola mandre ny fampianarana avy aminao, mbola afaka mandre ny tari-dalana avy aminao, mbola afaka mitondra ny afatra ihany koa ny tenako Andriamanitra zay mpanompo kely indrindra, mpanompo tsy mahasoa kanefa noho ny fahasoavanao Andriamanitra dia afaka mba mitondra ny afatra ary ny afatra zay mba ampitondranao anahy inoko fa ampahery ny tsirairay avy any tokantrano any, indrindra ireo zay reratsaina, zay tratran'ny raritsaina dia hiasa amin'ny fomba mahery vaika andray ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ry havana malala ao amin'ny tompo tonga indray ty ny atenatena ny herinandro dia hiditra isika amin'ny fotoam-bavaka zay totosaina isaky ny alarobia, fotoam-bavaka zay tena mampisy fiatraikany amin'ny fiainan'olona marobe mihitsy eto Toamasina eny, fa na tsy eto Toamasina fotsiny ihany ary fa manerana Madagasikara eny hatrany ampitan-dranomasina dia mba misy fiatraikany ho an'ny olona zay mpanaraka azy ny fampianarana zay ataontsika tahaka an'izao, indrindrindrindra alarobia tamin'ny alarobia teo zao zay tena averintsika amin'Andriamanitra ny voninahitra fa tena hipoka tanteraka ny trano tena feno hatrany amin'ny estrady satria tena efa tsy atonona intsony ny seza zay averintsika amin'Andriamanitra ny voninahitra. Mangetaeta ny olona, mangetaeta an'Andriamanitra, mangetaeta famonjena aloha voalohany indrindra ary mangetaeta fanafahana satria efa manomboka mihamafy ny fiainana Rahalasianabavy. Tsy hoe manomboka mihamafy efa ela moa zany efa mihamafy ny fiainana ka mitodika any amin'Andriamanitra amin'izay ny olona rehetra ka ianao raha mbola tsy mitodika any manasa anao ho ny tenin'Andriamanitra hoe andramika zaho fa tsara Jehova, andramika zaho fa tsara Jehova, averiko andramika zaho fa tsara Jehova, zay nanandrana an'Andriamanitra rehetrarehetra, zay nanandrana nanaradia anazy mbola inoka Rahalasianabavy fa tsy mbola nisy na dia iray azy ka hoe nanenina zany. Matoy izay nanenina dia izay tsy nanaraka an'le tari-dalana avy amin'Andriamanitra, matoy izay tsy nahazo vokatra dia filan-javatra fotsiny zay no niarahany tamin'Andriamanitra fa tsy tena hoe hitady an'Andriamanitra marina. Tadidio ny any bokin'ny Matthieu 6:33 hoe fankatsao aloha ny fanjakako sy ny famarinana dia hanampy anao ny zavatra rehetrarehetra. Mila mitady ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe mila mitady ny famarinana, mila mitady ny fitiavan'Andriamanitra, mila mitady hoe ohatry ny ahoana zany tena fanarahana an'Andriamanitra zany, mila mitady hoe ohatry ny ahoana zany hoe tena fanompoana an'Andriamanitra zany, ohatry ny ahoana ny tena hoe vrai disciple an'Andriamanitra zany na hoe tena mpanompon'Andriamanitra, ary inona ny tokony atao rehefa mivavaka. Zay zany le hoe katsao aloha ny fanjakako sy ny famarinana, ny fahafantaranao hoe inona natao rehefa mivavaka Rahalasianabavy tsy hoe mitsangana dia mipetraka fotsiny ao am-piangonana dia manao rakitra dia mihira dia mivavaka, tsy izay fotsiny fa misy fihetsem-po zay mila ho tsapanao ao, misy kasika zay ny tena marina tsy fihetsem-po fa mila fahatsapana zay tokony ho tsapanao ao, misy zavatra takian'Andriamanitra any aminao ary misy zavatra tokony ho tsapanao rehefa mandeha mivavaka ianao. Zany sombitsombiny ihany fotsiny zany fa le fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana, inona ny tena takian'Andriamanitra aloha hoe inona tediavintsika. Aza dinganina le izy hoe
tonga de dingantsika fa fatsika zany aloha le hoe fanjakany sy ny famarinana de dingantsika any am'le hoe anampy anao ny zavatra rehetra. Inona le anampy anao ny zavatra rehetra? Le zavatra ilainao io, le zavatra endrasanao fatratra io, anao an'iny Andriamanitra ka tena malivavaka fa zao ka tsao aloha ny fanjakany sy ny famarinana. Tamin'ny alakobia teo tsika de niresaka taminy hoe mombany hoe fanafahana ny blocage arabola, fanafahana ny blocage arabola na hoe ny olana arabola. Tsy maninona ny mampianatra an'izany raha lasianabavy, misy tsy mazaka an'izany fa tsy maninona satria ny zanak'Andriamanitra tsy nateraka ho resy, ny zanak'Andriamanitra tsy nateraka hahantra. De misy teny ndray zao hoe ny apôstôly nga nanakarena, ny zanak'Israela ane andevo, marina zany. Fa ny tenin'Andriamanitra de milaza hoe sitrak'Andriamanitra no hitahany mpanompony. Ary zay tahinao Jehova o de voatany mandrakizay. Midika zany fa ao am-pon'Andriamanitra ny hita atsika senao. Tamin'ny herintsika de niresaka hoe inona ny fanalahidy raha toa ka te hiaina zany fitahiana ao anatiny tontolo ny arabola izay. Ny fanalahidy voalohany no antsika tao anatin'izay zay nitsoahantsika tao amin'ny bokin'ny Petera faharoa, Petera faharoa toko voalohany ny 5:5. Ny tenin'Andriamanitra de mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ka noho izany de manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo. Koa noho izany de manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo. Zany hoe ny fanalahidy voalohany atonga atsika ho tahiana amin'ny arabola de mila manana tanana mazoto tsika, mila manana fo mazoto tsika senao, mila mazoto tsika senao. Ny akamona tsy natao an'ny olona kamo ny fitahiana raha lasianabavy. Zay ny fanalahidy no entsika tao. De tao aorianan'izay moa tsika nanao hetsika ara-panahy, nanao vavaka sy fanafana, nandroka an'ireo karazana blocage ary nanapatapaka moa zany nanala an'ireo hevitra rehetra zay nampisaraka atsika n'Andriamanitra, zay natonga ny asanao tsy mandroso, tsy mitombo, mahatonga ny asanao tsy mety mivoatra. Zay hiditra indray tsika ao anatin'ny zavatra anankiray zay mbola hoe mahatonga ny blocage ihany koa, mahatonga ny blocage eo amin'ny tontolony arabolanao. Hoy ny tenin'Andriamanitra toy isitsika ty amin'ny Petera faharoa toko voalohany ny 5:2 hoe koa noho izany de manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo. Manaova izay zotom-po rehetra ianareo, dikan'izany mila mazoto. De toy isitsika izy hoe koa amin'ny finoanareo de maneho fahatanjahan-tsaina. Koa amin'ny finoanareo de maneho fahatanjahan-tsaina. Zao ndray zany loha hevitra atsika ny alarobia zao fanafana ny arerahan-tsaina na hoe ny rarin-tsaina sy ny fakiviana sy ny adi-tsaina. Fanafana amin'ny arerahan-tsaina sy ny adi-tsaina na ny rarin-tsaina sy nyreo karazana fandemet-tsaina rehetrarehetra. Ety am-piandohana de te hiteny aminao sahady hoe enao raha lasianabavy, raha tototry ny arerahan-tsaina enao, resy anady enao. Satria na sainao hiketrika hitady solution ary tsy lasa miketrika araka ny tokony ho izy intsony, fa zao lasa manaonao foana enao, lasa diso safidy. Io saitsika io saitsika reraka io no mitarika ny olona any amin'ny AVC raha lasianabavy. Inona moa zany? Accident vasculaire cérébral tsy tadidiko moa zany fa fatapahana lalan-drano dikan'le AVC. Ny farerahan-tsaina no mahatonga ny olona indrindrindra fa na ny tanora ary de efa tratran'io diso tena torô loatra le adi-tsaina zay ketriketrehany ao anatin'ny lohany ao, vokatry ny asarotam-piainana, vokatry ny tsy fisina, vokatry ny zavatra maro samihafa zay afafany devoly eo amin'ny fiainany zanak'olombelona de miadi-tsaina fatratra ny zanak'olombelona. Rehefa miadi-tsaina de io saitsika io raha lasianabavy mety reraka io saitsika io, mety reraka io. Ohatran'ny vatatsika rehetra ihany, ohatran'ny tanatsika rehefa diso miasa loatra ny tanatsika de reraka, ohatran'ny tongotsika rehefa diso mandeha loatra ny tongotsika de reraka tsika raha lasianabavy.
io saina io rehefa reraka io de mitondra aretina be de be, miparitaka amin'ny vatany zanak'olombelona. Ka zay indrindra ny antony loha hevitra hoe mila fahana ny adi-tsaina, mila fahana amin'ny raritsaina, mila fahana amin'ny fahakiviana, ny farerahan-tsaina, mila fahana amin'izany ianao, satria io adi-tsainao io a tsy mitondra vahaolana eo amin'ny fiainanao. Vao maika problème no entin'io, satria ianao zany efa totofany zao olana rehetrarehetra zao, tsarovy a fa ny devoly de mamafy fasarotana amin'ny fotoana rehetra ho an'ny zanak'olombelona. Eny amin'ny rivotra eny izy, ny ataony eny amin'ny rivotra eny de mamafy problème, ady arabola, ady aratokantrano, mamafy ina moa zany fikorontanana, ady amin'ny samy mpiralahy, mpiray-tapo, ray aman-dreny sy ny zanaka, ifonako re tompoko fampiandanina amin'ny samy mpivavaka, manangana tena hoe mamafy zavatra marobe ny devoly, atonga ny sain'ny olona mba ho reraka, atonga ny sain'ny olona mba ho reraka, mamafy jangajangana, mamafy filanofo, mamafy zavatra marobe, miasa saina ny olona am'izao vaninandro rao. Dinio anefa na mandeha eny an-dalana eny ianao hoe dinio ny olona fa na sendra voatona kelinao ary ny olona na vohitsaka tonga de vazavaza be wa. Tsy de le olona loatra ny ratsy, fa le adi-tsaina sy farerahan-tsaina hoentin'ny devoly, de lasa vao misy zavatra kely manindrina, lasa tonga de mivazavaza, lasa tonga de lasa kizitina, zarany ary misy occasion amoahana niny ao anatin'iny. Nisy fotoana tao am-piangonana tao nasaiko nikikika ny fiangonana, andao tsika sy ianao anisa telo a, de tena hoe se libérer tanteraka, de ikikika tsika, satria zaho misy fotoana manao zany rehefa mandeha vavaka tendrombohitra, de mikikika be fotsiny nataoko, akoatra ny vavaka zay ataoko a, inona ny antony anaovako an'iny? Mise libérer a, mamoaka an'ireo zavatra rehetrarehetra zay vesatra any anatiko any a, mamoaka an'izay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra any anatiko any a. Nanontaniako mpino rehefa vity zay, maivana ve ho ianao tao aorianan'izay? Ie tena maivana fa misaotra pastera, misaotra. Raha samy mivazavaza ihany de aizany amin'ny zanako ao ny vazavaza, azany mivazavazainao, aizany amin'ny vadinao ny vazavazainao, fa andao tsika se libérer tanteraka ny alarobia zao. Maro moa ny etsikara-panahy zay apetrako ny tompo ao anatin'ny foko zay ho totosaintsika ny alarobia zao, atonga ny sainao io maivana, atonga ny sainao isy fiadanana, atonga ny sainao isy fitsaharana indray, de atoko anao hoe inona ny fanalahidy a, atonga anao atanjatsaina, atanjatsaina. Ny tenin'Andriamanitra eto milaza amin'io boky Petera io a, laza izy ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany a, Petera faharoa toko voalohany 5:5 de ozy izy hoe mila zotom-po izy aloha, de vita ny zotom-po de fahatanjahan-tsaina, zany hoe mila isika sy ianao mila manatanjaka ny saitsika. Aveko isika sy ianao mila manatanjaka ny saitsika. Atanin'ady ane tsika raha lasa anabavy, izay eritreretiny hoe misy zavatra mandeha joli ho azy eo fotsiny, fa raha am'izao atanin'ady zao ianao tsy manatanjaka ny sainao, de anisany ho tratran'ireo aretin'ireo koa. Tsy maniry anao ho tratran'izany fa manonona raha ary mitsodrano anao mba ahazo fahasalamana hatrany ane ianao ho tehirizin'Andriamanitra hatrany fahasalamana ao anatinao. Ianao zany raha karazan'olona rerareratsaina ka efa taritiny devoly mihitsy hoe andana mamony tena fa efa tsy mety aminao tsony miaina eto ambony ty tany ty, natokana ho anao ty fotoana amin'ny alarobia ty. Zany ny tanjon'ny devoly, atonga anao amony tena, andana makatato izy de efa tory amin'ny tady ny tendanao de antony eo ambony tafitrano, maty de ahoana, mieritreritra hoe maty de vita eo problème. Mamon'olona ianao, nefa rano mamon'olona de fatatsika aiza any amin'ny elo. Matanjaha, mila manatanjaka ny saitsika isika. Ny olona matanjatsaina ihany ny tafavoaka ao anatin'ny ady. Aveko, ny olona matanjatsaina ihany ny tafavoaka ao anatin'ny ady, fa ny olona malemy saina rehefa ao anatin'ny ady, jereo fa izy ny vita voalohany momba anazy.
satria variana mitomany, variana mitanondrika, variana mitantara amin'ny problème gauche à droite. Fa za te hiteny anao, atreo ny anao de atanjonsa ianao, de atreo de mitedava vaolana. Atoroko anao fanalahidiny amin'ny alahady zao akoatra ny vavaka zay ho ataontsika sy ny hetsika ara-panahy zay ho ataontsika ny alarobia zao. Hoe inona ny fanalahidy ary pastera andreseko fa za nefa tiako asorina atao anatin'ny saiko ato io adi-saina io e, tiako asorina atao anatin'ny saiko ato io farerahan-tsaina io e, tiako asorina atao anatin'ny saiko ato io rari-tsaina io e, io fakivina io e. Inona ary ny tokony ataoko fa efa forceko mihitsy ny akiboko be masoko de miala fa tsy mety miala. Atoroko anao ny fanalahidy. Tongava ianao ny alarobia zao fa tsy hanenena anao. Ary io fotoana io alarobia io fotoana fandraisak'olona, fandraisako na firina tonga ao zay naka rendez-vous ihany mariako satria raha raisiko daholo nareo rehetrarehetra de tsy hitafaly atsika raha tsy niapitso maraina an'iny. Mety hoe ianao milaran-tarobia zay misoratra amin'ny fahitalavitra anao io na ho an'ny mpiainy onjam-peo de hotononoko ny laran-tarobia any amin'ny fiafaran'ny fandaharana raha te aka rendez-vous agny fa fandraisak'olona isaky ny alarobia vita fotoam-bavaka. Manasa anao fa ianao tokony olona mpandresy ianao tsy tokony olona mora mitomany zany ianao. Raha hitomany ianao de tomany mpifaliana, tomany mpandresena, zany ny tokony mivoaka ao anatinao ao. Averiko foana ty hoe ny olona matanjatsaina ihany ny tafavoaka anatin'ny ady. Ny olona matanjatsaina ihany ny tafavoaka anatin'ny ady. Fa tsy vao misy zavatra kely de efa mipararetra ianao, de efa mangofotra ianao, de efa matahotra ianao. Ary ianao vao hita ny adversaire anao hoe matahotra ianao de efa manana tombony sady ny adversaire hoe point fort ty, hitako ny faiblesse-ny, matahotra izy, tonga de efa resy avetrany izy. Ohatran'izany reny olona mpifanandrina aiady reny, na ny mpanao boxe na ny mpanao karaté, jereny any masony, jereny ny réaction, jereny ny langage corporel satria vatantsika io koa miteny. Hoe ohatrany ahoana, hitany amin'ny fietsony vao mahita anaty de efa resy dikan'izany, resiko izy. Fa zao aza piseho amin'ny fahavalo zany mihitsy hoe matahotra anazy ianao. Aza piseho amin'ny fahavalo zany mihitsy hoe resiny ianao. Aza piseho amin'ny fahavalo zany mihitsy hoe tena reratsaina ianao fa atao foana zay mampatanjaka ny sainao fa tafavoaka anady ianao. Na inona ady atrehanao. Mety hoe ianao ka tsy aminao ane le toerana pastera tsy aminao le toerana ka mahatonga anao mbola mitanondrika sy miady saina io de satria ny herin'ny sainao no ataonao miasa. Lasa meko anao ndray le vaolana fa le fanalahidy fa zao mitongava amin'ny alarobia de omeko anao ny fanalahidy alarobia manomboka mirombe folora tsy anavahana na izy io fotoana io, tsy anavahana anara-piangonana, tsy anavahana fiaviana, tsy anavahana lokombolokoditra, tsy anavahana na iza mihitsy satria Andriamanitra tsy mba manavakavaka. Aza matahotra ianao fa tsy taonanao zay rehefa tonga ianao tsy maintsy mijanona mivavaka ato. Tongava fotsiny mandray fahasoavana de afaka miverina ny fiangonana misy anao ianao maro no se zao nanampy sezan'ny fiangonana fa manasa anao tongava. Raha tsy hitanao le toerana dia ao amin'ny Tranomanga Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Tranomanga Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Raha ohatra hoe ianao hoe tena tsy hitanao ka aka rendez-vous amiko ianao de efa misoratra io numéro fa ho an'ny mpiainy onjam-peo kosa de azonao atao ny miantso ny 038 30 101 04 038 30 101 04. Ny lohahevitra atsika ny alarobia zao de fanafana ny adi-tsaina sy ny farerahan-tsaina. Fanafana ny adi-tsaina sy ny farerahan-tsaina. Tongava maro tsy misy vidim-pidirana. Ny mpanomponao pasteur Jiva Rakotoson niaraka taminao teto aza miala fa misy fijoroana vavolombelona vity afatra ty mankasitraka anao nahitra ny jery sy ny enatra amin'ny farany mamne fotoananao ny tena koa manaraka indray. Tahin'Andriamanitra tompoko. Mafy mihitsy sady mitady asa tsy mahita mihitsy de za mivavaka foana de ty zanako ty rehefa mpisakafoanana zay de mivavaka izy hoe Jesosy io taio mamako mba hita asa ivelomana anahy fa tsara zay Jesosy. De ankehitriny nefa nisy asa vao ray volana hitako de ny dosieko napasipasin'le olona
dia misy asa hitako koa tamin'ny sabotsy dia netiko tamin'ny papa teto dia ilay dossier voalohany moa zany efa tsy niraharaiko tsony fa ilay dossier faharoa mila na ilay olona tamin'ny latsinaina teo dia tamin'ny latsinaina amin'ny efatra tonga le tena dembalina mihitsy nitady anahy manokana mihitsy hoe za mipetra le patron be za moa zany mipetraka ery miresaka amin'ny olona hoe sao dia mba mahita asy ianao raha miseho kay tonga le dembalina avy any enao moa avingy ianao hoe enao le ohatrohatrohatro zao eny tompoka tonga dia miasa ianao tsy mila manao entretien to dia miasa ianao rapitso tsy mila tonga dia tsy naposika le izy alleluia voninahitra n'Andriamanitra fa nahazo poste manokana manomboka rapitso dia ny karama tsarakaraka ny eritreretiko saotra ny Jesosy voninahitra ho alleluia fa Dieu mbola mihoatra fa Dieu mbola mihoatra an'Andriamanitra voninahitra hotahinina ireo mianaka tapitra treo ny jaly iaina fitahina sy fahasoavana fiarovana Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndoy ity atanao